Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Talata 15 ny volana Novambra 2022. Anio ry havana dia izara ao ny teny izay nomeny fanahy masina tamiko raha nivavaka ny maraina teo aho. Satria tsapako anio araka ny fitarian'ny fanahy masina fa tonga ny fotoana anambarako sy ampaherezako anao, zany hoe ny tompo no ampaherenao fa izao dia fitaovana fotsiny ihany, mba hiomanantsika ho voahomana tsara, adio ho masina, ho mendrika mba ho tafiditra any an-danitra. Amen. Ry havana, alohan'ny tondrasako ny teny izay nomeny fanahy masina anikeo dia manasanao aho hiara hivavaka amiko ametrahantsika an'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy, satria eo amintsika mandrakariva izy. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao satria mbola nomenao fotoana izahay ahafahanay mibebaka eo anatrehanao. Misaotra anao Jesosy satria mbola mamindra fo aminay ianao ary be fitiavana anay ianao. Mangataka aminao fanahy masina hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ary mangataka aminao koa fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy, mba hiverina eo aminao, satria izany no tianao fanahy masina, satria efa kely sisa dia hiala ety ianao, hiaraka aminay tsiraray avy izay mahajoro tsara hatramin'ny farany. Ka tano izay fanahy masina satria tsy mahatana anao. Mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny olonao tsiraray avy ary ny asanao Jesosy. Tompo malala ka amin'ny anaranao no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana aminay zany Jesosy. Afatotra amin'ny ranao zany ary atsipy any andavaky ny fariafo. Satria ianao Jesosy no afo mandevona mandoro ny fahavalo rehetra, ka ianao no miaro anay, ianao no manafaka anay, ianao no manapaka ny gadra aminay Jesosy. Ka misaotra anao, tera ho anao, aja ho anao Jesosy. Misandrata Tompo eo anatrehan'ny izao tontolo izao, satria ianao no Andriamanitray. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, raha mbola teo ambony fandriana ao anio maraina, zany hoe rehefa mifoha izany dia na mbola tsy mitsangana aza dia tonga dia mivavaka eo amin'iny masoko vao nifoha iny. Aleluia. Izay zany no fataoko, satria vao mahatsiaro saina ao fa hoe nifoha dia efa misaotra an'Andriamanitra. Aleluia ho an'Andriamanitra. Satria ry havana, efa famindrapony ho antsika vao mihiratra ny masontsika. Dia anikeo zany vao nifoha ao dia tonga dia efa nivavaka amin'iny poziko teo ambony fandriana iny ihany. Dia ao aorianan'izay anefany dia mivavaka indray. Dia tamin'izako mbola teo ambony fandriana hoy aho zany hoe vao nihiratra zany ny masoko dia nivavaka aho dia eniko ny fanahy masina miteny an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Daniela 2:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Aleluia. Io teny io zany no tenen'ny fanahy masina tamiko. Zany hoe rehefa miteny ny fanahy masina, tsy tonga dia manome verse izy, fa miteny izy zany
ao anatin'ny sainako ao anatin'ny fanahiko ao hoe izay endry dia mirapiratra toy ny fa mirapiratry ny lanitra. Zany hoe tonga izany dia ampahafantariny ay ilay verset misy ilay teny nomeny. Isaorana n'Andriamanitra lehibe izany. Ry havana, io teny io dia teny goavana be io teny io. Ny teny rehetra mihitsy dia teny goavana be, fa io teny nomeny io zany ho antsika anio dia tena fampaherezana lehibe ho antsika tsiraray avy. Satria manambara eto fa raha mamerina olona isika ho ao amin'ny Tompo dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Aleloia! Tena tsara be izany, amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary mbola tohizany hoe ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Zany hoe mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny Jesosy zany, ho any amin'ny Jesosy. Zany hoe mitarika amin'ny tsara fa tsy mitarika amin'ny ratsy. Ny mampalahelo ry havana dia maro be ny mitarika olona amin'ny ratsy, na dia mpitondra fivavahana aza io, dia makasitraka ota maro isan-karazany. Mbola tafiditra ao anatin'ny fiangonana ihany ny fijangajangana, ny fitafiana tsy mendrika, ny fitenenan-dratsy, ny fanompo-tsampy, ny favetavetana, ny fifosana. Tena hoe tsy sahany ilay mpitondra fivavahana sasany mihitsy ny mijoro, fa sao de mitsoka ny mpivavaka. Tsy tian'Andriamanitra izany. Fa isika dia mila mijoro ao anatin'ny fahamarinana foana ary tsy miozongozona mihitsy. Satria raha tsy mijoro ao anatin'ny fahamarinana isika dia ho very any amin'ny afobe, ary ireo olona tarihantsika ireo dia ho very koa. Zany hoe manaro fanahin'olona mihitsy zany isika. Eo ihany koa na dia ny mpitory-tsotra fotsiny ara. Tsy mila izany hoe tsy maintsy pasteur, na hoe evangelista, na hoe olona voaositra hoe tany fiangonana zao na tany fiangonana zao, fa isika tsiraray avy izay natsoan'Andriamanitra, izay nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ary vita batisa amin'ny ranona joboka, ary rehefa nitana ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dia eo ny Tompo no manao batisantsika ny fanahy masina hitoetra ao anatintsika. Izay isika vao ahatanteraka io tenin'Andriamanitra ao amin'ny Daniela io, izay hoe mitarika olona amin'ny fahamarinana, mitarika olona tena ho amin'ny marina, fa tsy amin'ny ratsy intsony. Raha tsy ao anatintsika ny fanahy masina dia mitarika olona ho any amin'ny afobe isika. Ry havana, hovakintsika ny eo amin'ny 10 satria nasain'ny fanahy masina hovakintsika koa io. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Maro no odiovina sy ho fotsiana ary oza antoetra, fa ny ratsy fanahy kosa dia mbola anao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra, fa ny endry no ahafantatra. Amen. Io zany dia manambara mihitsy hoe maro no odiovina sy ho fotsiana ary oza antoetra ao anatiny izay odiovon'Andriamanitra ve isika, ary ho fotsiny. Enao mahatsapa ary izaho mahatsapa, satria mahita ary mahatsapa ny fiovana ao anatintsika isika. Tonga dia tsapantsika hoe ao anatin'ny lalana marina isika izao, satria manomboka mankahalaota, ary tsy tia ratsy intsony, ary mihiratra ny masontsika hoe ty zavatra ity dia tena alan'Andriamanitra ary alako ihany koa.
satria fahavetavetana, faharatsiana. Zay le hoe ho diovina sy ho fotsiana ary ho zahantoetra. Amen. Toizantsika ny teny. Fa ny ratsy fanahy kosa dia mbola anao ratsy ihany. Ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny endry no ahafantatra. Amen. Hitanareo zany, tena manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny ratsy fanahy dia mbola anao ratsy ihany. Mbola anao ratsy ihany ny ratsy fanahy. Ary tsy afantatra ny fahamarinana mihitsy ny ratsy fanahy izany. Fa mbola hitoy anao ratsy foana. Fa ny endry ihany no ahafantatra. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy 1:10. Io teny io nomeny Tompo ahy efa teo amin'ny 2 andro teo eo zao. Dia mbola naveriny indray anio maraina niaraka tamin'ilay teny nomeny tao amin'ny Daniela izay novakintsika teo. Ary misy fandraisany amin'ilay teny vao noraisiko vao eo momba ny amin'ny ratsy fanahy tsy afantatra mihitsy, fa ny marina ihany no afantatra, zany hoe ny endry ihany no ahalala ny fahamarinana ary tena iambina tsara amin'izao andro farany izao. Andao ary hovakintsika io teny nomeny Tompo ihany koa ao amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy 1:10. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Amen. Ry havana, tsara be io tenin'ny Tompo io. Efa tonga amin'izany izao isika. Ao anatiny iza amin'ireo ianao. Ao anatiny iza amin'ireo ianao. Manao ny tsy marina ve ianao tompoko? Satria raha manao ny tsy marina ianao dia miteny aminao ny tenin'ny Tompo anio fa aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Raha maloto dia aoka mbola aloto ihany. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany. Engany ka tsy ao anatiny ilay tsy marina ianao. Engany ka tsy ao anatiny ilay maloto ianao. Fa kosa mba ao anatiny izay manao ny marina. Dia mbola hitoy anao ny marina ihany. Ary aoka koa ianao mba ho ao anatiny masina ka mbola iamasina ihany. Amen. Satria efa tena andro farany izao. Efa jamba ny olona. Tsy mihiratra intsony ny masony, zany hoe ny masom-panahiny, na azavainao toy ny inona aza, na toy ny inona aza no fanazavanao ny tenin'Andriamanitra. Ampihiratra ny masony jamba, ny jamba ra-panahy, dia mbola mandafoana. Ary tena mizingizina mihitsy hoe tsy hainao an'izany ahako, fa ny anahako ihany no marina. Tena efa andro farany isika izao mbola misy vitsivitsy no atsony Tompo, iverina ao ambalany. Engany ka anisany antsony Tompo iverina ao ambalany ianao. Satria tsisy azontsika atao intsony ny amin'ny olona anankiray rehefa tena ao anatin'ny faharatsiana ary rehefa tena tsy hiova intsony izy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra eto.
Indraindray isika dia reraka ny saina mampanahy. Za teo aloha toy izany. Miasa aloha amin'ny havana, miasa aloha amin'ny namana, miasa aloha amin'ny olona tsiraray avy. Nefa noho ny Tompo miantso ahy, aoka izay. Ny mivavaka ho an'ny olona no ataonao, fa tsy afaka anova olona ianao. Na anazava manao ahoana na manao ahoana ary isika rehefa ny olona anankiray tsy ala amin'ny sampony, rehefa ny olona anankiray tsy ala amin'ny fijangajangany, rehefa ny olona anankiray tsy ala amin'ny favetavetany, rehefa ny olona anankiray tsy ala amin'ny fijejejony, tsy ala amin'ny fitafiany janga, dia efa izay no safidiny. Fa ny mampafantatra azy no ataontsika dia ny mivavaka ho azy, mba ikasiany Tompo azy, mba iverenany. Raha ohatra moa ka mety ilay olona, fa ny Tompo tsy manery na iza na iza, fa i Satana no manery antsika olombelona. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra misy tovizany eto amin'ny Apokalipsy sy ao amin'ny bokin'i Daniela, 12:10 izay novakitsika teo, momba ny amin'ny hoe maro no odiovina sy ho fotsiana ary oza antoetra, fa ny ratsy fanahy kosa dia mbola hanao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra, fa ny endry no ahafantatra. Amen. Ry havana, misy fijoroana vavolombelona anankiray nasain'ny fanahy masina ampiarahako amin'ny ireo teny ireo. Tamin'ny alahady 9 ny volana May 2022, tamin'ity taona ity zany ny divaraina dia nanofy aho. Nanofy olona anankiray izay ahako. Io olona anankiray io olona fantako zany Io olona io dia tsy mety miova fo mihitsy izy, fa tena mizingizina mihitsy amin'ny heviny. Na inona teny ambaranao aminy, ampibebaka azy, hitarianao azy eo anatrehan'i Jesosy dia tsy mety mihitsy izy miverina amin'ny Jesosy Tompo, fa ny azo foana no marina. Na dia inona ary ny zavatra manjoa azy dia mbola mizingizina foana izy amin'ny zavatra diso amin'ny izay inony. Ry havana, nampanofisy ny Tompo aho an'izay olona izay, dia ny nofy hitako io olona io nipetraka nivarotra tao anatin'izany tsena kely izany. Io olona io anefany tsy mpivarotra, fa fanoharana no naseho an'ny Tompo tamiko. Dia ilay tsena nivarotana zany nisy jiro kely ny tsilopolopo zany ilay jiro tao amin'ilay tsenan'io olona io. Ary ohatrana petrolina, hitanareo ilay jiro kely petrolina ireny, ohatran'ireny zany no nahitako an'ilay izy. Ary efa ho faty ilay jiro, ary tsy misy olona akory tonga mba nividy entana zany tao amin'ilay tsena keliny. Za tsy nahita entana, fa ny naseho an'ny Tompo tamiko zany dia hoe tsena ilay izy dia ilay jiro kely mitsilopolopy ao anatin'ny aizina izany no hitako ilay olona tao anatin'ny tsenany. Dia tsisy olona akory no nandeha zany manantona azy eo. Ry havana, ny fanahy masina dia mampafantatra fa ilay jiro kely dia ilay fanahin'ilay olona dia efa ho faty, maty ara-panahy, zany hoe tsisy fanantenana intsony. Na ataonao ahoana ny fanambaranao aminy, rehefa tsy iova ilay olona dia tsy iova intsony. Izay no tiany Tompo ampahafantarina antsika. Aoka isika tsiraray avy samy hiezaka andeha ao anatin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka amintsika ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy sy ao amin'ny bokin'i Daniela,
mba tena ho anisany izay marina isika ka hitarika olona any an-danitra, ary koa mba tena ho marina isika dia aoka mbola anao ny marina ihany, ary mba ho masina isika ary aoka mbola hiamasina ihany. Alala izany ny tsara indrindra ary hiala amin'ny ratsy, izany hoe tena ampahiraty ny fanahy masina mihitsy ny masom-panahintsika, alany izay tsy azy amin'ny tenantsika, anatintsika, ny ivelany na anatiny. Dioviny zany isika ho fotsiny tahaka ny teneniny tao amin'ny bokin'ny Daniela, ary miova tsikelikely isika, miatsara hatrany isika na ivelany na anatiny mba ho tafiditra any an-danitra. Tsy maintsy ahitsakitsa ny fanahy masina aloha ny ratsy rehetra. Tena mila manify tahaka ny fila isika, izay vao tafiditra amin'ny lalana kely ho any an-danitra. Amin'ny lalana kely ho any an-danitra, varavarana kely, tsy afaka mitondra ninona isika, fa ny fanahintsika madio tanteraka, ny tenantsika madio tanteraka no tafiditra any an-danitra. Amen. Ry havana, tianao Jesosy, raha vonina ianao anio, iverina amin'ny Tompo, andray an Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka ianao manaraka ny vavaka izay ho atoko. Aoka ho fantatrao fa ny Tompo no manatrika anao any. Izy no mahitanao, za tsy mahitanao. Fa ny Tompo no mahitanao, mahitantsika tsiraray avy. Ny anjeliny marobe mahitantsika, tsisy azontsika fenina eo. Ka raha vonina ianao dia aoka ianao andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao fa tsy salama, raha ny amin'ny hopitaly dia ny Tompo no mahita. Fa mila isika manetry tena eo anatrehan'i Jesosy. Tsy azontsika tao mihitsy no mianjonanjona. Mila manetry tena ambany dia ambany isika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izay izy vao afaka anandratra antsika. Le fizaozahoana zany arina lavitra mihitsy. Fa manetry tena eo anatrehan'i Jesosy. Zay vao afaka hiainao antsika izy. Miverena amin'i Jesosy dia mbola tsy tara, satria kely sisa dia ho avy ny Tompo. Ry havana, raha vonina ianao ho iaho dia afaka ianao andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Ary ao aorianan'izay dia mila ianao mitady fiangonana ampanao batisanao amin'ny rano be. Zany hoe Jesosy no tonga any ampanao batisanao fa tsy ilay olona akory. Zany hoe tsy ny fombafomban'ilay fiangonana akory no arahanao, fa Jesosy no arahanao, mibaiko anao anao batisa tahaka ny lalany izay natorony antsika, fa tsy ny olona akory no hojerentsika. Dia ao aorianan'izay mandeha ianao mitory koa an Jesosy, manambara an Jesosy amin'ny olona tsiraray avy, dia mijoro tsara anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ivavaka ary isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay Jesosy, ny amin'ny teny izay nomenao, fananarana anay Jesosy ary fampitandremana anay. Tompo malala ireo ny vahoakanao Jesosy, ianao no mahita Jesosy ny olona tsiraray avy izay mandohalika eo anatrehanao Jesosy, na ny izay mipetraka, na ny mitsangana, na ny eo ambony fandriana izay marary Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, izay mitalao aminao Jesosy, manatona anao Jesosy satria nahatsapa Jesosy fa mpanota. Tompo malala mitondra ny entan'izy ireo avy, izy ireo tsiraray avy Jesosy, ibebaka eo anatrehanao. Oka ianao Tompo iaino ny tsiraray avy Jesosy ny amin'ny fibebahan'izy ireo. Ka oka ianao Tompo
amindra fo amin'ny tsiraray avy Jesosy. Tompo malalo, mangataka aminao aho, mamela ny eloko, mamindra fo amiko Jesosy, satria mpanota aho. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny izay nomenao ahy anio, satria fantatro fa mpanota aho, ratsy aho, tsy mendrika aho. Eny tokoa Jesosy, enao no tonga tetỳ ambony tany, nanolotra ny tenanao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ho avitra noho ny fahotako. Ka anio Jesosy dia mangataka aminao aho, mamela ny eloko, mamindra fo amiko. Diovy tsy ho hitany masonao ny fahotako rehetra Jesosy, izay nataoko nanomboka ny fahazazako ka hatramin'izao Jesosy. Mifona aminao aho Jesosy, mamindra fo amiko. Anio Tompo dia mino anao aho, fa ianao lay Andriamanitra, ianao lay zanak'Andriamanitra, velona sy mahery. Tompo malalo, mandray anao aho ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manomboka anio. Midira atompoko Jesosy, mitoera atompoko Jesosy, manjaka atompoko Jesosy. Tompo malalo, soraty ao anatin'ny boky ny fiainanao, mba ho anisany zanakao. Hiaraka andova aminao Jesosy, rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Jesosy Tompo, tano fa tsy matananao aho, ampianaro aho fanahy masonao. Aoka ianao anova ahy, aoka ianao hiteny amiko, mba ho tonga mendrika eo anatrehanao aho. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, tera ho anao ray, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Misaotra Jesosy. Amen.